faritra Andratsiro no miodiody any Madagasikara amin'izao fotoana izao raha ny vaovao azo avy eo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetrandro etsy Pasapito mazava ho azy izy ireo fa hitondra orana sy rivotra izany faritra Andratsy izany. Misy faritra Andratsy mitondra andian-drahona lehibe mipetraka ao amin'ny faritra avaratra Andrefanosy any amin'ny Canal de Mozambique araka ny fanazavan'ny tompon'andraikitra ao anivon'ny sampana fitiliana ny toetrandro etsy Pasapito. Misy fiantraikany amin'ny toetrandro misy eto amin'ny nosy ny fisian'izy io. Mikasika ny amin'izao fotoana izao zany tsisy hoe andro ratsy atahorana hiforona aty amin'ny zona misy Madagasikara. Fa amin'izao fotoana izao zany manjaka tanteraka ny atao hoe zone de convergence intertropicale. Zany hoe io zany andian-drahona matevina sady mando no mafana. Zany hoe mitondra orana sy tafiotra ihany izy any amin'ny toerana izay tena misy an'ireny andian-drahona matevina ireny. Amin'izao fotoana izao amin'iny faritra avaratra Andrefanosy iny zany no tena misy ahitana an'izay betsaka. Zany hoe iny faritra iny any amin'ny Canal de Mozambique moa mazava ho azy fa manakaiky anazy kokoa zany ny faritra Boeny sy Melaka iny sy Menabe. Fa izy io zany tsy atahorana akory hoe hivadika andro ratsy fa andian-drahona be fotsiny izy mety hitondra orana. Noho izay anton'izay zany misy mahatonga an'izao toetrandro eto Madagasikara zao somary malomaloka misy orana betsabetsaka ihany indrindrandrindra amin'ny faritra avaratra rehetrarehetra iny zany hoe ny faritra Diana, Sava, ny faritra Boeny, Melaky, Betsiboka sy Menabe. Fanazana zany ny faritra mifony Avotan zao ohatra ny faritra Antananarivo sy Otmatsiatra, Moromaniry eny ahitana orana ihany fa oram-pahavaratra tena hoe arankotroka zany. Andian-drahona mitondra orana kosa ny Atsy Atsimo Atsinananosy. Nanamarika nefa ny tompon'andraikitra mpandinika ny fivoaran'ny toetrandro fa tsy ahina hivadika rivo-doza ireo andro ratsy roa ireo. Mikasika ny firotsahan'ny orana dia nilaza ity tompon'andraikitra ity fa ao anaty vanim-potoana mihitsy isika izao. Aritra 3 andro kosa izany orana zany.